Hoy ny tenin'ny tompo manao hoe izao ny voaloboka ianareo no sampany. Ry ava-malala, anisan'ny voankazo anankiray tena tsara dia tsara tokoa ny voaloboka. Raha mijery an'ity etam-pelantanako ity dia tena mahafinaritra ary voankazo anisan'ny tena tsara. Ao amin'ny soratra masina dia ny voaloboka ny entina anehoana zavatra anankiray lehibe. Amin'ity androany ity dia te hisintona sary avy amin'izany teny izany aho. Hoy ny tompo manao hoe izao no tena voaloboka ary ny raiko ny mpanamboatra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Eo amin'ny fiainantsika dia indraindray dia misy toe-javatra izay mifamaofao eo amin'ny fiainantsika. Aza adino fa ny fikasan'Andriamanitra dia hahatonga anao hamoa lehibe, hanana vokatra lehibe eo amin'ny fiainantsika. Mamoa mihoatra noho izay eritreretina. Mety tsy mamoa ianao androany, mety tsy namokatra ianao androany, aza adino fa miprograman'Andriamanitra dia mahatonga azy ianao mba hamoa. Ny tsy ambaratelo nefa dia ny firaisana amin'ny Kristy, miray amin'Andriamanitra. Fa rehefa miray amin'Andriamanitra isika dia mamoa be isika. Koa androany mandraisa fanapahan-kevitra mba hamoa ny voan'ny fahamarinana, hamoa ny voan'ny fifankatiavana, ny fiadanana, ny fahasoavana, mety hamoa fitahiana ihany koa eo amin'ny fiainana ara-nofo, eo amin'ny fiainana ara-materialy. Dia izao mila mifandray amin'Andriamanitra ianao. Ataovy izay hahatonga anao hanana fifandraisana matanjaka amin'Andriamanitra. Betsaka ny toe-javatra mahakivy ankehitriny, betsaka ny toe-javatra izay tena mahasosotra eo amin'ny fiainanao, fa na mandalo azy ireny mifandraisa amin'ny Kristy. Fa izay mifandray amin'ny Kristy dia manalay tanana mahery, sandro mitsotra Kristy, vonona hitsotra hanome fiadananao ka hahatonga anao mba hanana vokatra tsara eo amin'ny fiainana, vokatra eo amin'ny lafiny ara-panahy, vokatra ho anao mianatra dia hamokatra amin'ny fianaranao, eo amin'ny fitadiavana hamokatra amin'ny fitadiavana, satria izao manana Jesosy, hitahanao ane Kristy. Amen. Ivavakantsika. Raha eo mba tianay ny hanana vokatra tsara izay eo amin'ny fifandraisana anao, mitahy anay ary ampio izay tsirairay avy, ampio ny sambatan'olona mba hamoa toan'izay mihoatra aza noho izay rehetra kasainao anay. Naran'i Jesosy. Amen.